Fianjaza. Tantara batany Rombo na Varungi. Ahoana tsara hoe Litiry Mikael. Bevoka wasara. De moramora amilay ery noho ty hoe bevoka. Mba fantatry io saikely lahy io ve zao vokatry zany? Sady efa inona mihitsy tazomy itendany io? Ka tsy maintsy hoe hivady zany zay fa inona mandray moa zany nazo atao zany. Anambady. Fa kilalao tahaka ny vadivady fanaona ifony fahazaza ngali ty mifanambadiana ka hidira zao body sy adala rehetra zao Sady tsy misy saina mihitsy laha tika. Tena efa tarazo zao fiarahamony misy mihitsy ty maimay anambady ty nefa zazakely tsy mikatona lomalemy akory. Lasa laila amin'ny boky mpianakaviana. Aia? Ka jiomlahy hoe firy taona zany nanomboka ananambady ary firy taona ny reny lahy. Zora tonga de lazina hoe firy taona fa mbola andany andro am'izany ko. Satria tsy mahinkajy lisany zay ny mahatonga ny voga. Tsy mahinkajy ny alavan'ny fotoana igalabonana amin'ny mahatokatena na selibatera. Zay ny mahavoan'ny lisany tetateta hiditra amin'ny tokatrano sahady io. Ka vita ve le kajy? 30 taona dada ny manambady ary 15 taona niny. Zay indrindra. Efa samy matotra sy ny manao ray mpianakaviana sy reny mpianakaviana zay mivady tamin'izany taona zany. Atinareo ka efa mba niomana to zany? Ka moa zany la manina fa tonga ao de ayo azy io izy. Ayo miava ve ka tsy hoainay? Io didoan'lahy io ihany nampifamaly amin'lahy isan'andro ato. Dido tsy makaiza akory nefa. Fisainana tematemaka tsy lasa lavitra. Jereo tsara renana vavilahy reny zao. Efa matotra tsara daholo vao niditra teo amin'ny sehatra fanambadiana. 20 taona priska. 20 na siny. Nefa hita tokoa fony fahazaza fa zaza matotra vonona hiatrika ny fiainana izy ireo. Eny tsy de olako aloha ny taona fa ny fahamatorana sy ny fahavononana ihany mitondra an'io saingy tsy eken'ny saiko velively kosa ny hoe ankizy 20 taona no hiditra amin'ny fainam-panambadiana. Tsy andranandrana ny fiainana ry Mikaela fa mievera. Inona ndray nireko hatrany ibelany any ny tapatapanareo ato e. Inona ndray ty ditra nataonao ry Mika? Anambady ny zanako ramatoa. Ahoana tsara? Fa mitsitsy inona koa sofon-dramatoa ty. Efa hoe anoro-tokatrano ny zanako fa te aleo tena sy anana fiainana manokana tsisy mpiteniteny. Kosa tsy niteny te aleo tena sy tsy teniteny zany tsondro dada. Fa mampivoka ny sara no tsy maintsy anambadiako. Sara teo efa fantatry ny ray aman-dreny. Aza de miteniteny foana ary le kely a. Anga kilalao zany fanambadiana izany. Vao maly mihitsy Maxime ny tantara ny fahorinjana no zaka tokatrano tsy fidy no nivoaka loloatra. Mitomany foana any amin'izy mivady ony le kialakely ny amin'ny olana mianjady ao tokatrano vaony. Tiran-doza mihitsy ny firenena amin'reto ankizy tsy ampisaina miroboka amin'ny fanambadiana loloatra reto ka. Zao koa ty de ny taranako indray no hanampy isareo tokatrano fadiranova ara-toe-karena sy ara-tsosialy. De kivy mihitsy aga mahate sitro velona mihitsy. Sady nga Pascal Rainy Sara iny aloha de tsy anaiky verivelony zanany bevoka tsy manambady zany e. Anambady zany le kely ka efa vona daholo ny vola rehetra anaovana ny rara. Mety efa manetsiny kosa angamba mivatsy mpianarana ray volana. Mety efa nahangony izy zay volana telo nandraisana bourse zay ko. Gamo de ilana vola be le izy.
tsotsorony eny fotsiny de samy vita. Maty amelaka teny maina mihitsy le zafisaina lahy zany. Iveriny lahy moa fa sahaza voninahitry Pascal zany. Vidikajy vidi moninahitra letsy ko raha tsy vitany hoe tsotsorona tahaka zany fotsiny ty fiainany tiako. Efa tsy mba hiantoka nareo zany de tsy maninona fa ataonay mamindindrindrina any ny fanambadiana eko. Mandinaka ny commune zay de any. Andrasa aloha fa misy tsarotra hoe no efa mba voadinikareo ve no vokatry ny fiarahanareo natory Mikael? Voadinika ve raha matoty de efa aramina fanambadiana tao maimaika? Voadinika koa ve de tsy mba nanomana vola hiatrihana ny fikasana ny zanakao? Zao le atao hoe tsy mijery lavitra, variny ny fafinaretana amin'ny itsavitsy. Fofisainana alitiny dikan'izany ary makaiza nefa raha ny fofisainana? Valionahy? Tseko. Ino zany isika? Tsy fantany tokoa matoa ianjerany. Any kady letsiny tsy maintsy efa rany de iomezan'ny olona so ataony resaka. Raha matoka niatezerako no ampariko aminy de asa fotsiny taiza tamin'ny fianakaviako na tamin'ny fianakavianao no mbola misy fanambadiana ny terenina kibo. De tsy maintsy atao zany mba ka atao ahoana moa rainy zakaina fa zanaky ny teny ny adalan'ny hafa ho ny omezana fa tafindamba kosa ny amin'ny tenako. Tsy de volana nefa na fitapatry amin'ny fiarahamonina manana ny volanaovana ambarahany sika saingy ny fianjahany ao tokantrano vao maika omezan'ny olona azy mivady zao. Inona kosa ny fianjahana ao tokantrano zany zany akarea afa-baraka no fahasairan'izy mivady amin'ny ady an-trano sy ny korotana rehetrarehetra tsy maintsy ho tonga ao. Asa za tsy nananty hoe ray mpianakavianako tsy mizaka an'izay koa ny fiainam-panambadiana ka hianjaka eo mason'ny fiarahamonina tsy ho ahita-pianam-bava ny tsy fahamatorana sy ny tsy mbola fahavononana anambady fa de hoe nitereniny kibo. Le sitrapoko de tsy ho alefako anambady zany ny zanako any saingy tsy ny sitrapoko no natao fa de ny sitrapon'ny ankizy. Amin'ny lafiny ilany to zarako indray aza hoe hanambady ankala sarany zanako. Fa manino raha matoty? Tsy hitanao zanak'olona manaka atao ihany ve izy iny? To mba manana noho isika ihany ry Pascal mivady reny. De manino nefa ndray zany? Hoeverinao moa fa ho afafiny amin'ny zanany sy ny volantony na ny zafikeliny sy ny rafozany ngany ireny. De avita hijery fotsiny azy ireo ny ampanambadiany ihany kosa ve Pascal mivady? Hevitry ny hoe aleo tsy asarotana ny fiainany. Atao fotsiny ny rarahany de veteo indray izay tokony atao aoriana ny rarahany. Raha za aloha tsy mba nome azy mivady na vary tapakapoka azy. Eny fa na de ho fatony sara eo tokantrano sy vao manao azy izy mivady sy ho zanany. Tokony mavela eny misafidiny izy ireo rehefa narahana ny safidiny anambady. Avela iaina izay zavatra rehetra amin'ny tranga ao izy na ho ratsy na ho tsara vokatry ny safidiny ka miala tsiny aminao raha matoa. Misy ho saininy zany fa nitoromasy amin'izay hatrehany. Na hitatory amin'ity fiainana me manahirana isa-tsekondro ity. Tonga be nareo zany pranika. Waizy zany? Yakana. Ahoana ity? Mandeha tsara ny fianarana? Mandehandeha tsy oe sy ny fianarana. Aiza aminao to tonga andeha to ny fitinareo? Ta fianarana. Kanao mbola tsy fatao anambady? Anambady ty ela. Anambady sady.
ora ny tena e. Safirina anazy tena naky ampiasana azy. Kafa galabina tamin'ny toka tena laila io ka. Efa nanangona ento miafika an'izany tokantrano izany sady. Efa mety ireny ny fitiavana itsy ana. Miaroary ve tsy mahazo resaka sa hoy? Fa maika ho aiza raha io nefa no tsy mahita olona intsony e. Efa mitamanso afaka ohatray sonofonzeko izay any amin'ny fiainany. Tsy maintsy mba fiarakan-drakilany iny itsy. Ka aza tonoana ary manasana rehefa tonga ny andro malaza ny lery e. Asao ai a. Na dia maika zany dia nipiavitra tsinenana ihany koa roso mba miao. Aleo fa midoniako aloha. Tena marina mianana koa itsy. Mbola matatra ny asa amin'izany vavolombelona izany ako. Tsy haiko koa reny ny andraikitra izany e. Izay angely ny tisan'ny fandiniany. Dia ina dozy ny zavatra rehetra tsy tokony ho asarotiny izao. Tsy maintsy dinihana tsara ny zavatra ho tao izy fa sao dia ninenana ny vokany e. Ny tsara ihany fa tsy mantazy anahy. Izany ilay tsy fa sirana. Akizay efa tany ositra. Kely izy e, sira e. Rehefa nandinika ilay siramika dia tsy vonina amin'ilay vavolombelona fanavadiana isiny. Miala tsy indrindra ilay tena tsy vonina. Ahoana koa lety izany e. Namana tsy mpandokandoka na mpanaiky izay tsy mety sy tiany namana lesy e. Tsy toetrako misy lesy mijery arina tavy izany a. Tsy fomba koa manosika olona ny akady raha fantatro fa tsy ahasoan'ilay olona ilay izy. Tena marina ny ela izy izany e. Izany hoe tsy akasitrahany lahy izany ny anavadiako. Rehefa namantatra ny dikan'ilay hoe vavolombelona dia fantatro tamin'izany fa anana didy ary isan'ireo mpanaiky ilay fanambadiana raha manaiky ny anao vavolombelona e. Mbola tsy amin'izao taona ny lahy izao lesy ny tokony hanambady a. Indrindra amin'izao vanim-potoana mihasarotra izao. Tsy ekeko lesy ny fanambadiany lahy. Tsapako mihitsy ny famatorana izy rehefa aby raha tamin'ireo bandy akamamaro. Tsapako fa tsy teo tompona andraikitra mety olana ao atokantranonay raha. Efa fantatra ve lesy fa isy olana ka mbola niroboana ihany a. Toa tsy maty mety e. Ka inona tsono moa lesy mahazoko atao eo? Ny zanak'olona efa be voka. Tsy azonao atao ve nefa ny mba ny fihetena aranofo e. Ny hoe mpisipy ve aminareo mila miray aranofo foana ka. Tsy izay rerenka lesy ny mpisipy. Ka tsy tokony hanao sipa rehefa tsy nafihetena tahaka izao tianareo ka. Ty pozinareo kely dia hanambady. Ka le sipa koa le tsy ny tena vendrany. Tsy mahalala izay fotoana mahabe voka azy. Mba nanatray nefa dia tsy mahalala ny vatany akory hoe efa tokony be voka angizy amin'izao. Ka tsy tokony ampiasaina tsy amin'ny fotoana ny vatana na mahalala an'izao zao azy e. Isan'ny mandrava ny fiarahamonina mihitsy ny tsy fanomezana asina ny vatana. Na ho an'ny lahy izany, indrindra moa fa ho amin'ny vehivavy. Very asina ny olombelona malagasy noho ny rendrarendra sy tsy haiko e. Nahoana ary nareo manao toy izany? Raha pitso ilay andro voalohany tsy maintsy izaka ny lahatosatro ny fiaina tokantrano. Ka efa vonona tsara izany. Tsy maintsy ngako moa afaka miveriny lalana intsony. Okary izay ty latsalatsa sy tsindrim-paingotra isak'izay miteny ty rakoloa. Tsy ampiova ninina intsony ange zany. Marina fa tsy ampiverina ny kibony sara ho fisaka intsony zany. Saingy mba hisy ananaran'ireo nama mbola tsy tafiditra loloatra fanambadiana ihany koa. Zao koa mika,
tsy maintsy avery lisa ny volana totoko amin'ity raharaha tematemaka ity rehefa miasa lahy. Sao dia mba tsy rariny kosa izany anao izany rangaty fa inona mihitsy ny ao andohanao ao e? Ato-do voatefy ny fomba-piainana nentim-paharazana no ato andohako e. Tsy toy ny ato-dohan'ny tsy mahafehy teknôlôjia tahaka ny sasany ankehitriny. Variana ny fiainana anaty écran ka manadino ny fiainana tena izy. Tokantrano vao hiatrika ny hoaviny ve dia hitambesaranao trosa sahady. Ny moto any azy nefa namidiny iny dia mbola inona ihany ianao? Ka inona ary ny tianao e? Anatrika io rapitsy io dia mamerina amiko ny atsasaky ny volako izy. Sa tsy anatrika dia tsy andoha izy na ariary aza. Sao dia mba marary saina azy ianao ty. Tena mamparary saina mihitsy tokoa ny adalanty zanako ty raha matoa e. Mba tsy hampiady nareo vady ary dia tsy maninona fa aviriko ny atsasaky ny volanareo ry dada. Fa aza soa masom-bahoaka ny tsy fankasitrahana an'izao fanambadiana izao mba tsy ahabiresaka ny fiarahamonina. Tena ingaviako mafy amin'izany izany dada. Raha tsy fahaizana neny olombelona dia tsy ahatsapa hatrano fa tsy netiny nataony. Aiza moa ny ankizy mpianatra no ay e? Tsy azo kapohana hono. Be tokoa ny zaza tsy tiana ankehitriny satria tsy tiana andiny lalambe ny fahendrena. Aiza le hoe ny zaza tiana tsy tiana rotsakazo. Asa hoe ho aiza mihitsy ty fiarahamonina ity? Ho any akady angamba ka. Hitanao tsara kosa ve sao raharaha anjanantsika izao e? Jereo fa feno ny fiangonana. Ndao aingana fa ho arabainy olona isika e. Maninona koa raha mba miteninao re? Mijanona ambaravarana lisany varabainy olona sao dia tonga dia mody eo indray. Efa minazanina izany zay ka. Tsy ataony izy Le arabaina aloha le tsy mba nahazo tokantrano. Fifidiny lohany ka tandremo sao matahotra masony efa noboka ka tandremo sao miletika. Aravaina koa ianao ry Sara fa nahazo tokantrano mba hazaka ny vesatra izany edidiny reny fianakaviana ao tokantrano izany ne ianao. Mba tsy rariny koa reny nanovanao anjanako reny indrainy Heverinao fa tsy ren'ny olona manodidina tao nga reny teny mararinao reny. Hafa baraka kely mihitsy ireo zanako. Menamenatra ery ilay zanako marina. Asa ty fitiavana ny ara-matotia tsy afeniko fa rangarangako mba hamalaza amin'ny fiainana. Na izany azy tsy tokony natao hoen'ny hafa. Eo ve teny ry Maria aza dia menomenina tsonika. Izay torohevitra omena ny kiala saramoramola amin'ny fitondrana voky iny izao no tokony eritreretinao fa tsy ny zavatra efa lasa tany. Diso mahay vava loatra ianao rangaka mba hasifaitra ny ihany rehefa eny amason'olona. Azao tandreminao koa tia manolotolotra volana fanampiana ireny zaza reny tena ho tezitra aminao mihitsy amin'izay. Aleo izy aleo tena satria efa mitady fa aleo vatena. Dia tsy hanoro-hevitra azy indray azy izany raha izaniko. Torohevitra izy melony iterahany fa rehefa teraka kosa izy anjarany amin'izay miantoka amin'ny fiainany. Ny tena tanjoko anay dia ny hatsapany fa tsy ahitana tombo ny fanambadiana loatra mba hananatr'ireo namany avy izy roa amin'izay. Tsy ilaiko ianao anasasa ny lambanjanany izany. Efa hainy reny matoa izy milingilingy sady amin'ny fanambadiana. Efa tsy misy fotsiny mihitsy ty ianao ty vao hoe nanambady mihitsy. Aleo tokoa tsy misy fotsy izay tsy misy saina toa ny zanako raha matoa.
marary marary ny kipoko. Valako. Ahoana? Ina tokony atao amin'izany? Mety ho teraka angamba. Kay! Fonjeo ary Mikaela. Kay! Aleo atsony data sininy fa tsy haiko izany ko. Mariny. Ry zareo aza lasa namonjy rarahany atsimon-drano aniko. Raha rivy reo vao tafaveriny eo. Tsy tokony nandeha tany kosa ange neny fa efa fantany hoe efa akaiky ho teraka indri e. Na koa aza ny ataony neny izany. Kay! Maty tsy hoe sy azo atsina aloha Mikaela fa tena ho faty izany a. Kay! Lamosiko. Kipoko. Kay! Patako ray manontolo. Neny a. Neny a. Maty a neny a. Allô? Allô? Dada, Fonjeo. Aseho magaty mama fa efa ho teraka angamy sara. Tarainao marary mafy ny kibony. Zao dia zao rehefa tena mariny tsy hitako izay atao e. Ary sao dia mba afaka makaty ahy dada mampiteraka azy. Mba manampinampy anay amin'izay tokony ataonay ato e. Avy dada. Tsy nirara iny dada akory zany angano manjo atsika. Izany ve? Kay maty a Mikaela. Inona no tokony ataoko? Inona no ataoko eo e? Alors angam mitady vonjy amin'ny manodidina fa tena tsy tamin'izay izay tokony atao e. Za mbola tsy nahita olona teraka ohatr'izao raha tsy voenao. Ahorono ny lambanjaza izay mahakasika ny fiterana dia ndao any amin'ny hôpitaly fa ho faty aka. Aza mbola maty aloha ka, aza mbola maty aloha. Toko misy an'izany hoe manomana fitafiny izany ko. Izany aho ora nga dia saitsaiko marina. Ahoana e? Vitako tsony ty. Aza mbola latsaka aloha, aza mbola latsaka, aza latsaka. Zao ny adalany lisany. Sy aina ho faty na ho velona ny vadiny lahy. Ngafy anao ary Claude a. Voky izay. Na ao amin'izay tiako ho tenenina ary Maria. Aza atao mihitsy ekaran'ny fiako aty amin'ny toerana tahaka an'izao. Tera maty zao zanak'olona io. Zavatra niarahany lisany nanao ihany nefa dia izy rery no mizaka ny lokeny lisany zany. Mba mandy ny ano ary efa manao zavatra fa tsy hoetiny fotsiny amin'izao. Angaha zao tiako enao I love you, je t'aime. Zay nahazoany lahy azy. Anavitra azy akory angaha zao zany. Data akory angaha raha ndatsa tsy misy ohatr'izany. Zao mahazo ahy dia mbola latsalatsaina foana. Eo aloha nareo fa nandeha kely aka. Zay indray le ty hiala vala indray izy ianao anio. Tena leon'le zanako miala moramora hitonatrehanao tsy izay fa maly aminao aty masom-bahoaka. Mahalala ty toetranao. Tsy naposiko tahaka an'izao ianao fonisika vao mifankalala. Tsy toetra tokoa zao ry Maria, sainginy nataony zanako ao ihany natonga an'izao. Mifantary fa tsy hafa miala ianao raha maninona le zazao. Zany maninona? Raha tonga dia nanampy azy ireo ianao tamin'izy ireo niantsanao dia tsy ho toy izao angamba. Mitady hampiakatra ny feoko izany fanomezanao tsy ny azany ry Maria. Ka marina. Tsy fantatrao angaha fa noho ny toe-bata mbola kely loatra nahatonga izao fahasarotana izao. Vao tsy ampy 17 taona akory ikekana sara e. Inona no idirako amin'izay fahakingan'ny vatany sy ny fahavitsan'ny saina. Okizay ka. Anondra neto indray ianao. Aiza ny zazakely? Irotromamy io izy ka lasa vavy. Lahy kely lasa ala amin'indray ny zanatsika sady bolangina be mibogosy kely oatra indray ihany. Zany ve? Arabaina kifa nahazo mpamaky tay a. Misaotra ry mama. Tsy maninona ve izy? Tsy maninona izy ka. Tsy maninona io. Fa efa nahazoena tsara indrity izao. Efa mahazoena tsara fa mbola reraka kely fotsiny.
tena efa tena natahotra mitsinga teo hoe tena sady sanatrimaniromanino ngafasaka maty a aiaiaiaiai efa tena nangovotra mihitsy ny patalohako enonga maninona naharitra ora maromaro mihitsy ny fahatirana zanatsika zay vo niverina ny hainao efa saika anodimaro efa saika raha tompo vavy misaotra an'Andriamanitra zany ino koa raha zany efa saika ity fa mitadin'olo ny zaza mirena kely aloha dy afaka miaraka misy afaka ka aleo misy fanako kely aiza raha ny zanako ry mama fa mitovy amin'isy izy zany mitovy amin'ny dadabeany mitovy anko ao ary ao amin'no zanako zany a indriva e ao e io e hainy ry mama hainy io ka zavatra fajanahary kosa ny ry mama zany tokony ho ay ho azy fa zao na zany aza tokony mitrotrony mama ihany izy fa mbola betsaka ke zavatra tsy tsara any zany hoe aza matahotra fa eto anilanareo foana nakanareo sotra ry mama sotra be debe tena manana mama mihitsy zay manana anao ka mariny tsy Claude materitreritra akory ary dada sy neny anga tsy taty efa teo foana ry zareo hatramin'izay fa lasa ny asa dia tsy mba nijanona nikarakara akory ve neny eny mitovitovy ny fihetsika seho an'i Claude sy ny ray aman-dreny indre tsy akasitrahany zareo mihitsy izao zavatra rehetra mitrango izao nge na izany aza matahotra indriva efa nanafatra tsara amin'ny mpanampindry zareo ny amin'ny fikarakarana ny sakafo indrisy izay kojakoja rehetra mety ilaina fa moa rovina tokoa moa zany tsika mody ry mama rovina afaka roa andro ihany sika dia ody afaka roa andro iny dada mandroso dada mandroso arabaina fa nomen'Andriamanitra ny farany vady tanora fanahy sotra dada dia mahaiza mitaiza ary mahazakady hitranjaza ary zaza andray dada io indray dada sy ny fandratsany mba fafao kely aloha izazy iry mika fa leobe a manolo azy isaky ny adiny iray tonga dia zasao fa aza vela ho masisa ato an-trano ato vao sasana dia ry zany laliterahanytrano za ve ranga vovizana avy nandevy aserarao manao an'izany sato nareo ve olamba misaina sa maniny inona nareo no misaina ndrio mpandrinao fotsiny mipetraka fotsiny ao dia hoe io atao dia aza tao ary dia aleo masaka ny fitombenan'io zazo iry efa tsy han'olo ianao zarery angano niteraka an'io zarery ny tadiavina ve sara ny zorara rehetra izao anasan'reto lambanjazy efa omaly reto ajanony ajanony rankary fa tsy hanao ianao mandreraka dia miandrenao avy manasa lamba ny fanolonan'io zazo iry izany manomboka be zao sady ny ataoty sara ty tena marina leo loko any tena mandraika sady mozika rehefa vita koa le lamba dia aprety ny afo fa za tsy mahavita aza lozana miana any eo fa sasao any andriny alina ihany ny andro ary tena miova be mihitsy vendriry sara sotra ny tamintsika vao mifampikotikoti tamin'ny voalohany miovako tamin'nisy hatrany be fa enay tsy nasapata ka fa mba fitiavanay ianao dia tsy nahita an'izay tena toetrako ve manafy toetra zay ianao raha ianao iny sady ny tena mandreraka aminao koa iza nataonao be voka zao aty tapatongotra le tie zavatra nirahana nanao zao ihany ve ranga dia izany menao tsiny amin'izany hoe anao be voky zany za koa nge raha nampiderinao kizo e za tokony mbola nambady mbola tokony célibatera zao tsy hitako misy nanaovanareo be voka teo be voka zao ny kamaretra tsy misy be voka fa nenay vendrana be dia tonga dia mora be voka kely vendrana hitako izany lasain'ity fa vendrana hita fa vendranako marina mafy raha tsy vendrana ve tsy alana ny fotoana hoe tokony abe voka azy tia ny tena molamolana nidy atamatrano toko ny zandray no mety hita fa zany marina tsisy azany
Inona indray ny ianao e? Andrenga be tena tsy azoko mihitsy. Hoan'ny sakafo fa tsy. Maninona zao foana viraka lokato zao foana. Fa maninona misy loka matsiro misy ohatrany hoe vadasiny hoe matsiro foana loka fa ato amin'ity trano ity vo afako maly any nandray vola dia mbola izao ihany loka. Ha! Tiana ho tenenina ve hoe nataoko hoe izany karamanao? Ka zay hita fa zaniko. Sady amin'izay loka tsy misy tsiro misy matsatso velo loatra ny nahandro azy any. Indray? Mary tena sady zara fa masaka. Sao dia ho tansaiko ao aminao aza ny atsiprian'ny eto amin'ny karamakelinao dia ho gaga ianao a. Eno ihary. Raisa amin'ny taratasy mihitsy. Za tsy mahavita. Raiso a vary, charbon, sira, menaka, kosinjaza. Tsy maintsy vidiana. Za kosa aloha sy nasa lamba lavo zao e. Ny didy amin'ny fokotany tsy maintsy atao. Sao dia heverinao fa tsy efa mizaka didy ao amin'ny fokotany asika zao. Taratasy inona ny vidy raha tsy manao adidy any amin'ny fokotany. Dia mbola misy koa ny akanjon-jaza dia... Okizay fa makaleo be. Leo a. Loka efa ratsy mbola ampino wa lava amin'ilay vava ratsinao ihany koa. Andreraka betsy. Efa zay zany misy. Zay zany misy. Mangidy hatramin'ny anana be rozy. Tsy ato menaka. Mandreraka betsy. Sao dia heverinao fa mety koa zary izay karamakelinao tsy misy dikany iny a. Takizay any tsy nahalalanao sy tsy nataonao be voka ary tsy sahirana tako izao. Niadalapatinao. Tsy tiako maizina mihitsy raha ngaha zao fiainana izao a. Leo be a. Na za koa aza tsy niaraka taminao raha ohatra ka hoe fantatro fa hoe tsy maintsy tahako izao ny farany. Ianao nge sy mpamiana any. Mandreraka be. Za koa raha ngaha tsy aritra lava. Azany izy tsy mpamiana any. Tsy lava ny fahoriana ato an-trano ato fa andeha hitady an'izay mahasosy mahafinaritra any ivelany any manomboka izao azonao. Mietsengy eo e. Efa miteny azany a. Aninona? Mietseo raha tsy tonga de voakipala amin'ity vilia feno vary soa ty tava ratsinao io. Tsy fantatranina nga fa misy zanak'anina ty aniko, ha? Inona ny raraiko an'izany? Mietseo fotsiny eo e, mietseo fotsiny eo raha te ahita ny lohako. Sao dia heverinao fa ataonao mpiasanao aza ny nakanao ho vaty ka hikarakara lavanao ato. Ny zaza koa ty mba enim-bolana ihany ka hitady asa azonao zany. Zao ranga. Rehefa samy anao loha amboto a dia ndao samy anao. Za nge mahavita e. Fantatro fa bandy zao Mikael zao. Tairo ary, samy manao ny tiny. Inona koa notrany hoe nao foana ny tambatambazana lava eto isak'izay mandeha zao dia manao zay mitingitindrambo ohatrin'iny. Ka andeha tady asa e. Ndana raha koranga mandeha any fa tsy rarahako a. Manomboko zao zany a. Dia zao. Inona? Ady tsy fakahitana atao trano. Azonao. Tsy maintsy rompo foana isanandro zao. Raikitra. Masaka. Masaka. Tairo ary. Tanana misy amin'ny tinanam-bady kika. Enjana tena enjana ty mitantany tokantrano ty. Aiza ve ka tsy haiko mihitsy ny tsinjaran'ilay karamakelin'ilay vendran-dahy iny hatrano izao. Dia ho an'endry mama ihany aloha fa io izao no tantarany. Raisiko aloha sy tia venina kely fa reraka mihitsy ndry izany. Dia mipetrapetra? Misaotra rery mama. Mbola ela nga data vao tonga? Nanao taratasy any amin'ny komina any izy ka mety ho elaela mihitsy angamba. Ay, minitra 10 talohana nahatongavanao angamba izay nandehana an'izay. Tsy mantsy fa tsy tantiko mihitsy n'ilay teniteny marary ataony amiko ka aleoko tsy mifanena aminy aloha amin'izao a. Olona efa adalaka iny fa aza mirarahan'izay vavany any a. Izany aza koa. Ka inona tokoa ny vaovao e? Manahoana izao tokantrano tao anatin'ny volana maromaro vitsivitsy izay? Ka izay indrindra nge io andehanako aty ry mamy. Fa misy inona retsy? Tena mila tsy ho zakako ry mama ilay tokantrano ka mila hevitra aty aminao a. Ka inona nefa ny olana e? Paitra ny zanakindreo ka omeny ino aty? Vesatra nge izy ty ry mamy.
Somary sasa matetika ihany ny lohan'ondry io fahasalaman'ny zaza. Aza atao tsirambina mihitsy ny fahasalaman'ny zaza. Mitady tsy havatena indrindra izany ry Saray e. Fa maninona e? Karakara ihany rehetra mivatana na izany asa fa mivady jerijery a. Ka mafy ny fiainana ary mama. Fa ina tokoa aloha tia atondiandry e. Sao tonga eo ihany ny sasany. Inona ary mama ny tokony atoko mba ahaizako mandrindra ny tokantranoko a? Mikorotana daholo ny zavatra rehetra. Tsy haiko mihitsy mandamina fotoanako sy ny rarahako rehetra ao an-trano ao. Marina fa tsy dia akasitrahako ihany ny fanambadiana loloatra tahaka ny nenareo saingy sanatria manan-kivy ianao anaka fa ilana fahamatorana goava ny fitantanana tokantrano io. Fahamatorana eo amin'ny vatana sy ny saina izany no tiako hitinenina e. Tsy andatra tahaka ny kilaoty satria tsy vahaolana izany. Ka izany indrindra anie no natonako amin'ny mama ty. Mama zao mba miraharaha nefa nahidatra tsiny eny aza dia toa mitovitovy amin'ny ataony dada Claude ihany ny ataony. Ny dada Claude dia aseho amin'ny ariary mihitsy fa tsy mety tsara velatsy izy. Ny atao an-tsaina dia hoe efa olon-dehibe izany ianao e. Efa rem-pianakaviana ka misy adidy sy andraikitra tsy maintsy efaina eo amin'ny maha-rem-pianakaviananao. Izany? Anampy anao amin'ny fiatrehana ny tokantrano izany. Tandremo fa pozina manimba ny tokantranona reny adiady ao tokantrano raha matetika loatra sy tarina. Tsateriko anao nefa ary mama. Fa fiainana fanoatra tanteraka amin'ny ainako taloha mihitsy no iainako amin'izao. Raha tsorina dia tena miafy mihitsy ahy e. Na nenina ary mama. Tena marina e. Aza mitoma izany fa mbola ho aizy tia fiainany. Arao fotsiny izay razaiko dia ilany matsikelikely io. Aza donona koa no mivavaka amin'Andriamanitra fa tsy mandao. Efa mivavaka ihany a. Sao dia adiniko aloha mama fa mba indrana vola kely aty aminareo ara mananareo a. Averiko rehefa mahazo izay. Ohatrina nefa ny ilainareo e. Izay misy dia tsy maninona ka. Izay fantatro mama fa ho voaverinay. Andraso vetivety ary fa tsy ho vitako ny hijery anareo fotsiny. Misaotra ary mama. Vela ihany ny tao e. Nga miandraikizy alahy no... Si, mandroso aloha lesy fa kizizany andrasako io arany. Tsy miandraikizy izany. Dia ahoana rehetra raha fabizinina mihina. Sao salama tsaro zao lesy. Vela no manao le. Ngala tsy salama ka. Ahoana lazany lany zany. Nga tena ohatrany tena hoe lasa nahia kely ve? Izay mahita ty oatra miteny an'izany foana hoe mahia kely ony lasa ohatran'ny style kely ony tsy haiko tsony. Ka zany ely tio e. Zaho mihitsy mibika anareo hatramin'izay ka. Fa na ty tena enzana be ny mamelona andrafotsy io. Tena enzana fa tena. Za aloha aza mezalahy tena. Za raha lesy mba tena tafidikizy misy fa tena tsy anjaza lesy le manambady. Za lesy ala taloha le eny ambony moto zao ala ty jery. Ndraso lesy aloha fa mba misy ronono kely ao zao rosiko an'ilao. Sotra lesy. Ny andro koa moa ty mangatsika be. Laso vetivety a. Tsy ataoko aiza lesy ty fa eto eo ty dia vita. Tena mangatsika nara lesy zany andro zany. Za moa lesy ty t-shirt ty fotsiny koa no nanaova. Ka zany ely ty gaga aminao e. Mahina nefa ialahy manao an'iny. Na tsisy akanjo mafana. Ty aloha sy ronono dia mbola mafana lesy. Misy siramamy kazana ao teny lanatsy. Fa le izay sina siramamy. Mety amiko zany. Tena tsy atao masolo. Tena tsy manana akanjo mafana tsony ahy. Tena efa tena namidy daholo reny zany dia miaritra amin'izao sisy. Ahoana tsara hoe ty ramika? Fa manina ny te? Namidy hoa. Tsisy vola dia namidy. Tandremy ihany lesy fa sao dia mba mahabe vokazana akory lava ny marina. Nambady tsy fidiny io dia mitovy amiko so. Eny ilahy aloha fantatro fa bandy endry tsy mahavita an'izany raha. Zany ely ty tsy hoe endry manao ahoana akory e.
Miezaka fotsiny mba miezaka manaraka nianatra ataon'olo lehibe fotsiny lisy a. Zao foana koa ny atao avy ao-tsaina ny lisy. Mahasoa aloha zay vao mahafinaritra ny de izany foana tena atao tsaiko zay mahasoa aloha zay ihany ny ahako. Enzana be lesy le manambady tena ilay tapo misy lesy ny atodoko mieritreritra amin'ny fiainana fa tena tsy alamantsy miatrika zany problema mabobaka be ohatrano zany mba tena. Zaho moa lesy raha mihitsy tsy hitako izay lazaina an'lako. Io angivy ty efa nilazaiko ny lahatra amin'izay. Efa miteny foana tamintsika niara-bosy rehetra tena nenina angeletsy tsy aloha ananatra fa arinan-datsy. Tena latsany inona lesy ankehitriny tena marina fa tena tahaka izay mba tsy ohatran'izao. Any sisa lesy a, mba hialana amin'ny enina tahako izao dia misy anatra lafo vidy hitako tany anaty boky ity ka mba zaraiko an'lahy. Inona ity? Eno tsara rereketo anatin'ny sainla io. Aza mba manao na inona raha tsy voahevitra tsara ny hafaran'ny ataonao. Zay ty hitako tao anatina boky anankiray zay. Laso a, teny raisiko tsoratra mihitsy resy dia mba zarako amin'lahy dia amin'izay mba mizaran'lahy amin'ny vatany laniko. Na hoana resy ny tenena ny lahany zany anatrizany melony talohan'ny idirako tamin'izao afo be zao fa efa zao veletsy alavo amin'ny teny an'izany. Ka voarovolana lesy zay nahitako an'iny tao anatin'ity boky ity. Tsara aloha le boky. Mitovy amin'ilay am-pitenenana malagasy any io hoe nenina tsy eo alohan'anatra fa ho afaran-datsy. Tsy veriko fa mitovy ihany zany. Elantsy nandray an'ilay izy. Eny, misotra lesy amin'ilay ronono aloha fa tena tsara le ronono lahy fa. Eny, apetraka ety fa tsy maninona? Tsy maninona ka. Aloha fa zany no mitondra ny eo rian-dakozia re. Fa zao lesy ny tena tondiko aty amin'ny lara Fabia. Ahoana ty? Tena ohatrany tena menatra lesy nefa ny tena tsy maintsy hoe tena tsy maintsy nakaty amin'ny lava tena zao ny tonga amin'ilay tapidalaka le. Ahoana lesy? Ahoana lesy? Afaka. Isy ala aloha. Mamay be tena tondra fotsy rehefa tsy misy vola ao an-tanànao. Tena kozy, tena ka zao lesy tsy olana aloha dia mampindrana voly. Saingy le ampindraha amina mihitsy zao no somary olana kely. Zany ve lesy? Misy mihitsy eo fa hofatraniko zany lesy ny tena mariny. Tena mba atorofo lesy aloha zay mety fa tena tsy taky lesy le ady lava ohatrano. Ka zany efa lazaiko an'laza. Bingely ty ohatrano mba tsy hitany laza mivavatra fotsy zany. Tena kozy. Vao mahazo karama inge amin'ny faravolana dia makaty amin'lahy. Tonga dia ateriko ny lava za matahotra. Tena mba vonjy lesy Rafaby. Tena mariny. Dia ahoana lesy zany no ataoko? Fa ina tokoa moa ny asan'la ty e? Varotra amin'ireny le any amin'ireny le fivarotana teknôlôjia ireny. Fa zany hoe le karama aloha kely. Zao ary tsy manino lesy fa omeko an'le hofatrano eo ala. Misaotra lesy tena misaotra betsaka lesy marina. Zao raha mika aty ora-potoana kosa volako fa raha taraikiraiky ihany dia mety ifandontsika dia zay ne manahirana. So dia mba hiteraka olana amin'ny lasy ny tompotrano ireny ny famonjeny lahy lesy raha izany raha sindra hoe za miasa saina amin'izany lahy raha mika. Ana lesy ny mandamana izany fa rehefa voavony fotsiny alahy dia izay ny zava-dehibe. Ka so dia fitiava tena indray lesy ny anaka. Anjarako lesy ny mandamana izany fa aza be ahiahy eo elahy. Misaotra lesy. Dia mba mananako eo elahy sakafo fa mahibe mihitsy eny elahy zany. Tena lasa kely be mihitsy. Andraso aloha alaiko le vola e. Ohatrina moa vola ilaina ty. Tonga litsy anaty an'le vola lanin-dramiko. Tsy nandalo taty amin'ny lahy na riva be azy satria efa zay moa nolazaiko sy ny fanarahantsika iselako. Ty lesy le vola dia misaotra betsaka fa tena navonjy tamin'ny sarotra. Tena namana amin'ilay lesy Rafaby. Tena kamy lahy. Ka sa le mbola ampiasain'ny lahy aloha le izy.
Tsy maninona hoe raha tsy heveriny lazao azy iny e. Maninona le ty? Ka zano a sao dia mbola ampiasainy lahy. Tsy ren'ilay dala koa ny tiako fa any amin'ilay sakafo eo ambony latabatra foana masony medala. Ohatra n'ilay lamolotra zany ilay dala mijery an'ilay sakafo. Tena naona ranga ty akamako ty. Ka zany ho any lazaiko an'lahy teo anie. Hoe ahoana? Raha mbola misy ilaina an'ilay vola dia tazomy any ho fa tsy voatery averin'ny lahy zao iny. De mety ve le tsy zany? Mety zany lisy e. Oe, azafady koa lesy fa tsy mahalala fomba. Malasa aloha lesy hinana sakafo. Rehefa zaratsika roa lahy ty vary ty e. Zay raha vao mandeha mody mba voky tsara ianao amin'izay e. Lety so dia mba tsy mety letsy fa aloha le tsy andeka natao hoan'ny lahy le tsy ve dia mbola zarainy lahy. Aoa tsy ny an'lahy ty dia anaingana so dia mainka ny andeha ody alahy ka tezitra eo indray raha fotsiny lahy hoe alina be lahy mody. Eny ary letsa fa dia tsy manaiky fa lafa dia hoaniky any zany letsa dia misaotra. Io lesy misy sakay ohatra ty lahy ty sakay. Tena matsiro letsy izany a. Ary mahay mahandro kany ala. Sady nefa mbola mamay mety zara. So dia mbola inana lesy alahy? Sa voko sady alahy? Ty mbola misy ty lesy? Tsy maninona ka, tsy maninona fa sady mahay mahandro loka be letsy alahy tena ohatran'ny mahasotomana be aka. Tsy maninona fa tairo. Anakany io. Palahelo jery andeha akamako le. Tena misaotra lesy fa tena voko be lesy araha fapo fa tena misaotra an'la voko ohatr' izany any ty hatramin'izay a. Mariny hatramin'izay nanambadiako a. Zao vao tena nahatsiaro tena voky. Samba toko lesy nisy ohatran'izany tatao kiboko hatramin'izay mariny. Na izany aza lesy ty any raiso le volany lahy sao dia mba misy ilany lahy azy. Tsy tena raha ohatran'ny fahatsoran'ny lahy ka. Eny mety any lesy zany manjary tsy afatrosa koa ny alahy raha vao tsy raisiko ty e. Ka zay ary lesy angamba fa dia angatadalana. Sandray zao taim-bavany raha fotsy any tanàna any amin'izao mahataratara zao vao modika. Ok lesy raha mika. Courage lahy e. Ok lesy. Ritra ianao raha matoa. Mba misy alehako koa ka maninona? Aika lasa mifanafinjavatra koa ankehitriny. Tsy fanaoko izany mifanafiny izany nefa voatery aho noho ny toetranao. Fantatro fa tsy maintsy andrara ianao ka dia tsy hiteny aho. Raha zavatra tsy mifanaraka amin'ny haja mamboninahitra kosa dia tsy maintsy mandrara e. Zay maharam-pianakaviana. Manapa-kevitra amin'ny zava-dehibe rehetra mikasika ny tokantrano ity. Manatitra an'ireo zavatra reto an'ilay zanako fa mampalahelo any ahia. Sahala amin'ireny zaza tsy homan-kanina ireny. Iveley kely manambady ve e. Vao hitako omaly mihitsy ny dala fa tsy nahita akory. Eny hitako kely miady saina mihitsy ary kikisan'ny ady saina mihitsy ny mampihena azy tahaka iny ka. Dia satrinao ve ny tanisan'ny fahavoazan'ilay zaza fa tsy mifanampiana azy mba tokony ho ataonao e. Aleo zaka izay nataony izy. Zaza mahita hoe mahazo azy me zany keo. Mba jereo ange ny zanak'olona manambady ety amin'ny manodidina antsika e. Mbola mipetraka ao amin'iray aman-drenitra zazalahy daholo izy mivady kely sady tsy miasa nefa dia miadana ery. Mba omeo aty hoe zavatra amin'ny sase eo azafady. Mandreny vendrany zany sady tsy tia zanaka. Izy hoe molamola any amin'izay tamin'ny mahafaty azy any dia zaho koa ny mbola melona sy karakara azy menaka avy indray avy ao. Sady zaza manala baraky ireny. Dia ariana amin'izay zany sainy mbola tsy matry izany ve izy ireny ozy ianao e. Halako zaho fondreninao zany.
raha takanareo vehivavy daholo ny fisainana dia azo vana ny mpanao ratsy sy ny mpanao ny tsirarina. Io fo io ihany manararotany olona malagasy. Be fihetseham-po loatra ny sasany fa tsy manome vahana amin'ny fihetsehan'ny saina. Ka ao anary, mahazo manam-pianjanako ve asa tsy? Dia izay ataonao any. Vehivavy manahirana mampamangy any amin'ilay zanany ihany raha ho any any ianao. Iza moa ny anaran'izy iny? Idiran-dozan'izay ranga manary zavikely. Sa tsy tianao kosa ty vinona kely? Fataro fa mitovy be aminao ny endriky ny zaza iny. Inona moa tsy nile zaza fa ty anarany venona ty tsy tsaroko anie. Gasy ray gasy reny veranga dia anaram-bazaha koa no atao. Zany tokoa ve sanatria no atao hoe gasy mandroso. Ka zay ny tiany ray aman-dreniny ka afaka ny anao inona eo ianao e. Zay fa lasa nda nany koa e. Menty amin'ny vehivavy ny ty tany mihitsy nga mankaramany ty fa tsy zao mihitsy ny isaky ny farany volana. Tsy zay mihitsy ny mariny. Rehefa ty manao makoelina sy mitondra andreny voly reny miditra ty tsy misy miteny fa rehefa zaza dia zaho na nitenitenenao. Ty angana hitana nanao makorelina, ha? Fataiza fotsiny ary volana ty tato reny, ha? Sa manana lehilahy mpiantoka, ha? Da tena ny lehilahy mahavita ny sitrapo kosa ve mba hitako ano any dia hijanona amin'izay lehilahy moakataka ny ty a. Tsy mahavita mampiadana akory. Nen'olona ty a, entanana nanao anambadiana fa tsy hoe ampijaliana izany a. Iza koa ny tia tsy mahavateny. Za rehefa leo faradiny beny fa diavy teny ha? Ohatray atsipiny le mpamosavy vavy ty fotsiny zazy. Raha tsy fandriny efa maty zazy io. Raha dia lao ao. Rehatra ty ivelona ty misy ny sabatapandromy. Ampabaraka tatehaka marina. Dia rehetra tsy mangila tsofina daholo no mantsika. Sao dia mihevitra ho vehivavy aza ka nihindy bokotra. Tery, ka sy ara ohatra ka tsaty. Mbay, samba zao. Aza mitapitapy eto amiko eto ha. Mbay ha. Aingany, alefao za. Tena manao sainana makrel. Za koa mba ampisososo ty. Vitany ty keliko fa dorako miboky fianakaviany ty andro any. Fa ina re zao tabataba be manala baraka zao raha kivy a. Mama, io, zao na tony. Manino? Mba mandiny tsara ihany nareo mivady amin'ity fihetsika rehetra atao sao dia ahitan-dozana e. Fantatrareo efa faly ery manodidina mahena nareo mifamaly ato. Ihany mahatonga ianao ihany mahatonga an'izany koa. Ny zaza mio mila ho tapitraina amin'ny tomaniny nefa tsy raharahiana akory. Mandiny ihany ka. Efa zany foana ngery mama ny fiainanay ato e. Zany foana, zany olona ataony vehivavy io sarasarahanareo ihany manakorotana ato. Sa manontany tsotra izay nanaovanao ny karamanao indray ve lazainao fa diso aminao? Ha? Ka tsy tonga hitsara an'izay diso sy marina aminareo akory zareo fa aza mifaniriko eo nareo a. Raha rainareo angamba nahita an'ireny zavatra ireny dia asa fotsiny a. Tsy mety mihitsy n'ireny zavatra mivazavaza na inona antony tsy hifanarahana ka. Vehivavy tsy filana azy. Ianao koa tsy filananao. Tsy hoe manadio tena ary mama fa io sara io misy ny tena mitarika ady atao trano ady foana isan'andro san'andro zao a. Vao miditra ny trano ao dia tonga dia ilany ady foana. Ianao koa ny tena manao e. Tena ohatrany tena tsy tamana ato siny amin'ilay filana vaniny isan'andro ka. Mandehana koa rehefa tsy tamana fa tsy mitana an'ity ao. Efa mba miezaka manoro-hevitra anareo an'izay tokony ataonareo ihany angiaraka izy nefa dia mikorotana ohatr'izao foana ny fiainanareo vao misandratra e. Manderaka vezy. Rehefa misy fanarahana koa dia tsy voninahitra akory ny fifazavazana ho rembahoaka. Izy ihany mahafinako. Tokantrano tsy ahaka. Jereo koa zany fikorotana anaty nge e. Andrekiaka eo. Tsy mba mandamina trano misy ve nareo e. Vehivavy voritra be io.
anjara ny vehivavy kely mikarakara an'izany ry mama fa tsy anjarako e. Ka angano vehivavy ihany no mipetraka ato ka izy irery ihany no tokony hanadio. Zay manko. Zany Ka zavy efa reraka avy miasa dia zany rery hoe mbola hifanjanana amin'izany andaminy ato trano. Ka hifanampiana amin'ny fiainana fa tsy hifanilahana zany e. Inona izao ilay nampety anareo teo? Sao dia mba hazo vahana ihany? Ngatsy fe tsy ahaka indray ny tokantrano ry mama. Safidinareo ny tsy hiteny saingy matoa nampety anareo dia tsy vovahanareo ilay olana zany e. Ary fanambadianareo izay iray aman-dreny ka asakasakarivo tsy zany ry mama fa le volany ndramiko tany amin'ny mamy iny naniendrikendrehany ahy hoe makorelina dia izay ny tsy tamiko a. Ka zao kokambony ry mama, nisy volany ndramiko tany amin'ny namako tany dia nalefako tany aminy izany le izy androany dia lazay fa hoe nomeko ny sipako n'ilay vola. Ka tsy amin'ny fifampiresahana nareo mahatonga an'izany e. Tsy azo resahanako. Raha tonga dia nitsotra ny marina avy izao nareo mivady a dia tsy ho niaina tamin'ny ahiahanareo tsirairay avy. Samy tsy nisy nahalala ny marina satria samy nanafina an'izay ho vokany. Tandremina amin'ny manaraka e. Olana azo soroana ny anareo. Reto aloha resy fa ireto ny zavatra netiko anareo reo. Misaotra ry mama. Fa maninona foana foary izany io mitomana tsy misy atoriana ohatran'izao mandreraka be. Ay zana nalalako an'izany fa io izy mitomany lafo io. Zanga mpamina asa zanaka mipamina any nalala an'izay mahazo azy eo. Mandana ranga babeo any tokotany any fa tsisy atoriana mihitsy ranga lefa reraka mbola ndray ny andro efa alina ity ve dia mbola sainao babena any tokotany any io ka maninona raha ianao no mibaby. Ka za mbola andeha asa rahapisiko. Zanga reny mpianakaviana koa ny mibaby azy any. Mifoaza teo fa tsy misy matory zany eto. Mifoaza tingala mba babena sasy. Miara-matory tsy miara-matory fa zay raha mana azao ihany io. Ty zasy ty ohatra ny zanako izany rehefa tena dinihany. Ndray izany retiretiny ity. Jereo maso be eny. Sy hampangina an'ilay zaza zao ny tokony ataony ity fa mody mameno resaka eo. Inona ny tokony atao fa manaitra amin'ny manodidina ilay tombaniny. So dia mba nidirany rivotra kosa ny kibony fazy. Fa dia ianao nidirany rivotra. Dia inona nefa ny atao an'izany mba nidirany rivotra e. Amin'ny rano mafana any rangatra. Ndana zany ty mandeha atrafa fa tsy misy rantsony termosy io. Inona? Vehivavy inona koa ary ty mivadiko ty. Lasa fa tsy mandeha atrafa. Zany ve dia fatatra hoe tokony asiana rano mafana foana ity termosy io sakrianiny. Tena olona mandreraka be tsy. Zaza rangaha lehilahy mahalala an'izany dia izy vehivavy ireo tsy mahafantatra an'izany. Tena dia atao ahoana zany aloha ty rehefa tsy misy rano mafana eo ny menina eo. Efa omeko noho izy fa tsy mety mihitsy. Maninona ary lazo ty venina maninona zanako maninona zanako mama aby makina ary tena tsy milamina tsony ty manambady mariny tena tsy vasy ty manambady sy miteraka ty raha ohatra zay kosa mijano le tary. Ngamondry ity tsy hoe hiasa indray. Zaza matsitra velona ity ve ilozana hiasa? Eto aza reny tomany lafo reny nataony ka maika fa hoe lozako. Sady amin'izay zaza tsy mety apetraka mihitsy fa trotrona foana ohatra an'izao. Mahatitra. Fa angambola folaka eny izy io ilavaniny foana ohatran'izao e. Efa nanaraka ohatra izy fa efa sitrany. Raha tsy natoro mamansarika ny mpanotra iny izao tsika dia asa hoe naninona io zaza io. Tsy haiko hoe sotomina fotsiny ve raha sandra le zazako tsy ho folaka. Variana mampiaraka amin'ny lehilahy reny dia lasa tsy rambola le zaza. Izay indray ilay miteraka ady ato an-trano ato a. Arakaraka ny anendrikendrehany ty any vao maika hanaovan'ny olona izay anendrikendrehana azy fa tandremy kely a. Eo vola kely any aloha analana lagy fa tena tsy milay mihitsy izany fiainana izany. Analalagy amin'ny inona koa e? Inona izao ilay tsy milay ato an-trano ato? Za? Le fiainana mihitsy ny tena tsy milay.
aiza rangahy aloha le vola fa tsy aiza niterahako vola zay indray le valy teny tsy tiako maizina mihitsy eto ambonin'ny tany angamy vola teraka ka tsy misy menanao zany eto hoe nyomenao aza tsy ampiampiodinana ny ato an-trano akoriko za zay efa tena mezaka mitsitsy mihitsy rako ny torohevitra mama fa ny eo ihany ny eo ka misy ve sa tsy misy rangahy fa ela be zany efa hoe tsy misy ohatra za ve rangahy miasa de zany ray rangahy ty miaka lety mbola aiza nefa zany rehefa lehibe ty zazy ty mitombo andramanalina ny vola lanina aminy ny tena moa amin'izany de tsy kontotsony tena mba menatra an'ireny ankizy mianatra taminay reny mihitsy ny amin'izao ahiako sy fitafiko tsy zarizary zao alozinona koa ary ty za zao vo androany lazan'ny mpampiasa fa hoe efa voasolo noho ny tsy fahatongavokarapoana sy ny fanapahako matetika amin'ny fikarakarana io zazy io zany ty natao amin'ity zatsy anazy ty nefa manambady tsy misy fahafirakitana azoko mihitsy amin'ity manambady ty fa tena marina zy sara fandraka sara iny raha izao no mitoy marina inona koa ty sala amin'ny olona tsy tonga saina tino mika enao io zany resahako zany romika oe mama nareo koa manaitatsy manahoany mama manahoany ianao angainao tsy miasa no mitorevaka eto amin'ny arabe tahaka an'izao fotsiny zangy mama efa tsy miasa tsony inona aza miteniteny foana de inona ny velomanareo raha izany vo telo andro mihitsy aho zao tsy miasa tsony fa voarokako zany mihitsy le zao mama mampitogaigay ety inona ny vahaolanareo sy mama ho anazy tsy maintsy ilana ny hevitry ny rainao mihitsy zao fa tsy vita josambery mika ity izy eto manahoany dady naona salama tsara ary nareo manahoany miadana tsara ao tokantrano ane zato zanakilamatsona mity aiazany zay indray le rangahy ty andao aloha hisotro kafe sy mofo tsika telo mianaka fa te hisotro mihitsy ny azy zany any an-trano tsika miresaka avy eo fadiniana tsara aloha zany olana rehetra minjady amin'ny tokantranonareo zany de hitako fa io mihitsy mahatonga ny laty saraka zao io tsy mbola mazaka tokantrano lisany nefa mitetateta ny tokantrano zany no tena hoe leo mivedanana tanatrehan'ray aman-dreny ka de nila loza na ny saina na ny vatana tsy mbola vonona mihitsy fa de terenareo fotsiny azo tapahana aloha ny teny koromary fa avelao tapitra hatramy farany dada mingavy okare mba tsy ho latsalatsa ntsony lazainao fa vahaolany efa lazaiko anareo mivady teo fa tsapako ny adisoko ka mba inona indray zao mba hoe amerimerina ny dadan'izany foana tsy vahaolana tsony letsy zany misaraka zany hevitra hafa ndeha atao ka ina ohatra ny vahaolanao raha Claude tsy maintsy itediavana asa mahavelona tsara aloha lahy na mety hananganatsika fiarina kely maleo tena nga zany ery dada zany hoe asa tena zany le tiako resahana nefa misy zavatra azo taterahana ihany ato andohako ato fa de ny fahavonona ny lany sisandrasana ba zay airy dada ka miverina ny toetranao taloha tena vonina tanteraka amin'izany zavatra ka sainao atao zany ary dada na de zao aza tena misaotra betsaka dada misaotra indrindra za ny ely ty tsy nandroson'izany vahaolana zany raha tsy efa nahatsapa amin'ny fahadison'lahy lahy tsapako zao fa nanenina tamin'ny fanambadiana aloha loatra lahy ka zany no amisahako zany hevitra zany de rovina nanaovanareo mianaka n'izany zavatra zany ary inona moa lay zavatra raha tsy mahadiso inona moa no antony any afenana an'izany aminao ry Maria fa de ho lazaiko anareo ilay izy
mety alara teo efa mahay resaka informatika ka ireny multiservice reny no tiako atao asiana cybercafé koa fa tsy mbola misy andray mety amin'ny manodidina antsika ety ka hoana mety milaza azy zay tena tiako zany zavatra lazainy tady zany ka tena sady tena haiko mitsika zany dady raha mety azy raha ohatra ka hoe mety zany ny tantana dia mety asiana karazana entana mikasika ny teknôlôjia amidy zany manampy an'le cybercafé iny azon'lahy ataony zany rehefa inlahy mampiodina ny orinasan'lahy ka efa misy toeranao amin'izany ary ve aloha dia ho be famaritra tahaka ny rambonosy eto fotsiny tianareo mianaka mitady resika ary tsy maintsy mahita na hividy tany azy fa dia ataovy maritra fotsiny fa vinoana ny lahy tena vova ihany ny olany zotra ny tana dia ahoana raha manao anazy tena milamina tsara lamina tsara ka sirare irany tsy so ihany fa manana vakriady tsy milamina mihitsy rangaha atao ambovo ato zany jereo zany korota anato ka mivelona mihitsy le kalany mihitsy ary inona koa ty taratasy ty raso hoe amin'ny fotoana hitanao an'ity taratasy ty dia fantaro fa efa tsy vonona ny anampady anao intsony ary Mikael zany hoe misaraka tanteraka amin'izay sika veloma mandrakizay raha mba fantatrao mantsy ry vady malalaka fa efa manam-baolany ty vadinao ary manana no avy mamirapiratra ny tokantranontsika dia tsy nanao an'izao ianao mafy mamy ty mahazo aty tsy ampopolo taona kory ady efa maty vady sady tsy rary tena tsy rary maindray zanaka fa ezange zany no anjarany ka ataontsika ahoana moa fa dia mionona akasoparana ko tsara gary eny amiko fa tsy anjara le motoana andona azy mitsy nozongo tsy ahita mangirana amin'ity fiainana manontolo ty tsony fa manimba fahasambarana saika mangiratra raha tsy nandeha mafy zao le tsy vaniny iny dia tsy vodona ny tahako zo izy mianaka izy namonony zanako izy namonony fatika ka le zazalana andony iny aza nge ka tapaka ny tongony roa tamin'ny fitsofohany tany ambany fiara tsy afaka andeha amin'izao tsony iny fa tsy maintsy mandeha amin'ireny siège roulant reny dia mafy mihitsy le maty mato maty tsy tratrany to izy mianaka ka reny nge le hitenenana foana hoe tandremo io scooter io tsy ny moto ny ratsy fa ny olona mitondra azy ny maherisetra tsy voafehany ny afainganan'le fitaovana azafady ry mamy ary dia hipetra-drereny aminareo zany ianao ty ry Mikael sarotra amiko ry mamy eo na matetika mialiko ry zareo oatrano tsy tia lembonembona lava azy mianaka tsony zany hoe hiverina aty aminay zany ianao mety zany ka tokoa izany ry mama saky tia aly ny tena koa efa zatra tsy niara-mipetraka taminareo any na vo tsy nisy taona ray akory azy ny ataoko angamba dia mifindra trano fa tsy antso tsapako mihitsy anaka fa tena lasa matotra kely izany mihitsy ianao hatramin'ny nanambadianao mahafinaritra ka na ny firesaka ao aza dia hafa mihitsy
tokony afinaritra ihany angery mama le manana tokantrano rehefa nandinika eo amin'le tsy fahamatorana sy ny tsy fahavonana ny fidirana ho aminy no tsapako famonako vadina raha tireniny kipo fa tsy sitrapo. Iny mahafinaritra le fahatongavan-tsaina ka. Navadika aingana indray ny resaka. Anao an'le asa ihany izany nareo mianaka le efa nikasaina tao iny. Tsy maintsy atao iny ry mama. Ary tsara zangamba raha ampitondraiky ny anaran'izy mianaka le trano fivarotana mba fahatserovako azy ireo na nambady aza ohatra ny soatonako mandrakizay ny voalohan-janiko sy ny vadiko voalohany. Ao mitsangana dia indao ivoaboaka ny ivelany any ary mba tsy hijanona loatra aminao ny alahelo azy mianaka e. Tiany akanjonao dia ao sy tomboka ianao sao dia mbola tsy afa mitsangana. Ary aza dia malahelo be loatra fa ny fiainana nemy toy e. Tsy anjaza tantara vatany voamboana varongy